5G Batelma, des actualités unies et dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Efatra faingo fito amin'ny fitopolo isanjato amin'ny tranomora miisa efatra alina nampanantenainy filoha an-republika nandritra ny fampelezan-kevitra ny vita tao anatiny efa taona mahery. Nitetika asa izay nahaliana ny vahoaka teto amintsika hatrany, sainga ny asa no tanterana no tsy arak'izay voalaza. Mitoetra ny fakana vola amin'ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana na eo aza ny fitarainana sy ny fahavoazana ateraky ny fampitian'ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Io vola io izay alaina amin'ny mpanjifa isaky mividy solika eny anivo ny mpanjara izy ireo. Tsy tratra ny tanjona napetraka ho an'ny seni mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy. Raha 10 tapitrisa ny olona nantenaina ho tafiditra anatin'ny lisitra. Mandetina ny 7 tapitrisa ireo voasoratra anarana nandritra ny fitetezana tokantrano tao anatin'ny efa-bolana. Tsy fantatra intsony amin'izao fotoana izay tian'ny fitondram-panjakana tao amin'ny sehatry ny fitrandrahana Renakibonitany. Hoy ny syndicat professionnel des mines de Madagascar tamin'ity androany ity. Miayay izy ireo ny amin'ny mety ho fikasana ny fanjakana nao ampimamba ny fanondranana, ka antony mahatonga ny fanasarotana samihafa tao amin'ireo mpandraharaha. Any ivelany nanamafy ny teo anivo ny Pentagone tao Amerika fa manara-maso akaiky mikasika ilay fitaovana sinoa manidina manodidina ny États-Unis izy ireo amin'izao fotoana izao. Ahina ho antom-pisiny ity fitaovana ity ny fitsikolovana ny tobo miaramila Amerikana ao Montana. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Atenina ny araba ary manasanao ihany koa anjony fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araky ny alohatenim-baovao na raha antsika teo dia ho avy eo ny fanadihadiana mahakasika ny tranomora fa mialohan'izay dia mitoetra ny fakana vola amin'ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana na eo aza ny fitarainana sy fahavoazana. Ateraky ny fampitean-dalana eto amintsika amin'izao fotoana izao ivoly io izay alaina amin'ny mpanjifa isaky mividy eny anivo ny mpanjara izy ireo Gaeton Andriatsilavo. Nakay izany volan'ny fera, io no mety tenin'ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana eto amintsika no ny faratsiany lalana amin'izao fotoana. Ny lalana izay tsy nisy fanamboarana sy fikojakojana tao anatin'ny taona maro noho ny volan'ny fond routier tsy navoaky ny mpitondra fanjakana. Raha tsy hiviny, isan'ny mandray anjara mivantana amin'ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana eto amintsika ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana. Ireto farany no mandoa vola amin'ny alalan'ny fividianana solika. Raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 7,200 ariary isaky ny litatra no alohan'ireo mpampiasa lalana rehetra ho fikojakojana ny lalana ho an'ny mpividy lasantsy ary manodidina ny 7,100 ariary ho an'ny mpividy gazoil. Antony nahatonga ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ilaza ny 20 janoary lasa teo fa efa tafiakatra hatrany amin'ny 900 miliyara ariary ny vola ao amin'ny fond routier amin'izao fotoana. Ny zava-misy anefa tsy navoaka ny mpitondra fanjakana ny vola entin'ny fond routier mikojakoja ny lalana. Vokatr'izay, tsy nisy fikojakojana sy fanamboarana ny lalana eto amintsika tao anatin'ny taona maro ka mahatonga ny akamaroany potika tanteraka amin'izao fotoana. Raha tsorina, misy ampahany alain'ny fanjakana hikojakojana ny lalana simba isaky ny mividy solika ny olona iray ka na tsara na ratsy ny lalana mitohy hatrany ho fakana vola isaky ny mividy solika io. Raha ny endriky ny lalana eto amintsika kehitriny no jerena, tsy tonga araky ny tokony ho izy amin'ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana ny vokatry ny fakana vola isan'andro amin'izy ireo. Ny taona 2024 raha tsy ahivina, nitranga ny olana teo anivon'ny fer na ny fond d'entretien routier izay navadika ho fond routier ankehitriny. Nisy fahatarana nanomboka ny taona 2024 ny fandoavan'ireo mpandraraha solika ny vola izay nitetina hatrany amin'ny 700 miliyara ariary tokony ho narotsaka tamin'ny fikojakojana ny lalana. Nateo aza nefa izay olana sy fahatarana izay tsy tahaka ny faratsiany lalana iainantsika amin'izao fotoana ny faratsiany lalana tamin'izany andro izany. Ankehitriny, misy hatrany amin'ny 900 miliyara ariary ny volan'ny fond routier saingy izao iarahan'ny rehetra mahita izao ny endriky ny lalana eto amintsika.
fa nainina tsy amboarina ve ny lalana raha izany no mitranga sa misy kajy hafa tiana apetraka indrindra amin'izao fotoana irisona amin'ny fifidianana izao. Fa tranomora miisa 790 amin'izao fotoana no vita tsy andalam-panatanterahana manerana nosy raha nambaran'ny sekretera mpanjakana amsana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenina tamin'ity androan'ity arak'izay 4 faingo 7 isanjato amin'ny tranomora miisa 4 alina nampanantenainy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampelezan-kevitra ny vita tao anatiny efataona mahery tetikasa fahazona trano izay naliana ny vahoaka trano teto amintsika sainga ny asa no tanterana no tsy arak'izay nolazainy. Tsiory Abraham. No tanterahina fisariana ireo mponina afaka misiraka ny tranomora iny Metsy Atosika. 27 ireo trano andalam-pahavitana iny an-toerana amin'izao raha nambaran'ny tompona andraikitra. Raha lamina napetraka ny fanjakana, 19 ireo olona nosarina hisitraka izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ary 90 ho an'ireo mponina anatin'ny distrika Anarivon'ny Mamo. Manodidina ny 400 tapitrisa ariary ny vidin'ny tranomora iray amin'izany izay aloha isam-bolana mandra-pahefa ny vidiny manontolo. Isan'ireo nahafen'ny fepetra ary voasarika nandritra izany mampionina. Ny situation amin'izao aloha zany manofa trano foana zany fianakaviana ankohonana ray zay zay mivady dia ny zanakay zay foana zany nanofa trano hatramin'izay nanomboka hoe hatramin'izay le toerana azo moa zany Metsy Atosika moa zany zao le azo dia any zany no vonona anaraka izay fipetrapetraky ny fitondram-panjakana aloha zany fa efa mba misy an'io eo amin'ny atonony aloha zany aloha le fahafana andohan'le izy isam-bolana hatreto aloha zany. Le prix napetraka aloha zany tsy dia mazava tsara fa eo amin'ny environ ny 176 000 teo ngamba le tonon'ny ministra teo. Zay aloha zany 176 000 ariary anohany zany le izy maritra 12 taona mazava ho azy zay mihitsy le efa condition tsinona dia tsy mbola nisy hatreto ny fitsidiana ny tranomora iny Metsy Atosika ho an'ireo mpisitraka raha nambaran'izy ireo. Vita ny fisariana saingy tsy mbola fantatra ny fotoana avitan'ireo trano sy ifindran'izy ireo eny an-toerana. Hita tamin'ny zava-nisy teny Anosy nandritra ny fisariana androany fa mangeta hitanianana trano fonenana mendrika ny vahoaka malagasy. Ny tranomora ho an'ny rehetra izay isan'ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024. Maro ireo resy lahatra tamin'izany ka nifidy azy ary niandry ny fanatanterana io fampanantenana io hialana amin'ny hofatrano sy ny fonenana tsy zarizary. Fampanantenana izay mbola namafisy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandalovan'ny tany Mahajanga ny 5 oktobra 2024. Eo amin'ny 30 000 ka hatramin'ny 40 000 logement trano no ataontsika ao anatin'ny 5 taona zany. Zay ny zavatra ho ataontsika ary io zany dia mbola misy gamme mbola ho atolotra ihany koa ambanimbany kokoa noho ity ho an'le olona zay tena sahirana zay tena kely fidiram-bola hoe zay manofa trano any amin'ny 100 000 ariary ihany dia mba afaka mba manantena ihany koa fa azo trano. Efa tao anaty aorian'io fanambaran'ny filoha io lavitra ny fampanantenana ny tranomora naorin'ny fanjakana. Taratsika ave zao 2,990 zany raha total ireo nefa vita amin'izao tafiditra ao anatin'le auto construction resantsika teo. Ny tena anatrarana ka ny logement hitan'ireo be indrindra amin'ireo dia ao Tanamasoandro. Ka rehefa hipetraka le fanaraha-piaramiasa amin'izao miaka misehatra tsy miankana isika amin'ny famokarana an'io raha ny olona mila trano eto Madagasikara fito hetsy sy ray tapitrisa. Eto amin'ny tanan-dehibe fotsiny fito hetsy. Ny trano ataontsika tsy hatratra an'izany vola-panjakana dia tsy maintsy atao fisariana izy mba ahafahany olona rehetra mitovy zo sy mitovy anjara ao anatin'izay. Sarotra ny teny hoe iza ny tokony azo an'izany tsy maintsy mangarahara ny zavatra ataontsika. Arak'izany tranomora miisa 790 amin'ireo efatra alina nambaran'ny filoha efa taona lasa izay no vita sy andalam-panatanterahana manerana Anosy amin'izao fotoana. Izany hoe ny 4,770 isanjato ny tranomora nampanentan'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra no vita. Ery taona latsaka tsy ahataperan'ny fiampitoam-piasany. 4,770 isanjato zany tao anatin'ny efataona mahery raha ataony kajy manodidina ny ray isanjato. Ny fampanantenana zany isan'ny taona ny vita tao anatin'izay resaka tranomora zay. Fa tontosa tamin'ity androan'ity ny fianianany governoran'ny Banky Fohiben'i Madagasikara vaovao Andrianarivelo. Aivo ny vahaolana manoloana ny fitotonga ny sandam-bola malagasy sy ny fisondritry ny vidim-piainana no isany atao lara-pamena raha ny fanazavany taorian'ny lanonana ofisialy. Izay ny tontosaina teny amin'ny fitsarana tampony Anosy tamin'ity androan'ity onona saina. Androany no tontosaina teny amin'ny fitsarana tampony Anosy ny lanonana ofisialy nanaovan'ny governoran'ny Banky Fohiben'i Madagasikara Andrianarivelo Aivo ny fianianana nanoloana ireo lehibe ny fitsarana ny filohan'ny repoblika
sy ireo mpikambana sasany teo anivon'ny governemanta ny mpiara-mombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara, ireo mpiantsehatra amin'ny sehatra arabola sy tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny firenena. Inao fa totosaiko ampamendrehana sy ampamarinana ny asako ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy ny sata mifeny Banque Foibe ny Madagasikara ary tsy hanararoatra na amboraka izay zavatra nampahafantarinay ary izany efa na dia efa mitsahatra amin'ny asako aza. Araka izany nandray ny asa nanomboka androany ny governoran'ny Banque Foibe ny Madagasikara taorian'ny lanonana nambarany fa isan'ojerena manokana ny fitotonga ny ariary oarina amin'ireo vola vahiny amin'izao. Fa dia mbola misy fotoana moa mbola mety tafatafatsika fa tsy ny androany aloha dia misaotra betsaka tompo. Jerevana ny fahalatsahany ariary akaiky mihitsy ny lahara-pahamentsika amin'izao fotoana izao dia fitronjotan'ny vidim-piainana koa dia tsy maintsy ody-panjinina akaiky nazahoana miatrika azy. Izay moa ny tena marina fa rehefa mandray fitenena ohatr'izao voalohany dia tsy atao betsaka fa mamatotra ny teny io zay sy ny fomba fitenenana ka dia hiara iasika dia hitanareo ny vokatra. Isan'ny fipetratakina amin'ny olona andray ny toerana maha-governoran'ny Banque Foibe ny fananana mari-pahaizana ambony ary manana traikefa arak'asa tsy latsaky ny 520 taona eo amin'ny sampana momba ny vola, 5 taona ny fiampitoam-piasan'ny governora ary azo avaozina indray mandeha. Androany taorian'izay fianianana izay ihany koa no nilazan'ny filohan'ny fitsarana tampony fa fotoanan'ny fiezahana izao. Azo atao tsara ny mahavita zavatra eto tanindrazana rehefa misy ny fiezahana, rehefa misy ny fahazotoana dia mahavita zavatra isika malagasy. Hita fa manana ny ampo pirenena ama malagasy ny olo-pirenena ary ny fahatelo dia vonona ny asa eto an-tandrazana ny olona mahatsapa fa tompona andraikitra ama olo-pirenena azy. Tsy fotoana ntsony izy zao anaovana famakianana izay tsy miteraka voka-tsoa, hitanisana ny zavatsarotra maro samihafa izay mety mianjady amin'ny olona, zany hoe tsy miteraka voka-tsoa zany le menomenoana fa fotoana fiezahana izao kanefa fiezahana tsy tadiavina ny tombotsoan'ny tena manokana fa tombotsoan'ny firenena. Fa isika dia aza koa ny tena Andriamanitra manao hoe izay teo lehibe aminareo oka izy anompo. Nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny Banque Foibe androany fa isy ny fotoana amelabelarana ny politika sy ny paikady manoloana ny fitotonga ny isandam-bola malagasy sy ny fifehezana ny fisondrotry ny vidim-piainana. Jaivina isan'ny andraikitry ny Banque Foibe ny fitandrona ny fahamarina toeran'ny vola atao anatiny sy any ivelany, ny fanamafisana ny rafitra ara-bola ny Republikan'i Madagasikara, ny fanohanana ny politika ara-tiokarina amin'ny ankapoben'ny governemanta, eo ihany koa ny famaritana sy ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny politika ny fitantanam-bola eto Madagasikara. Fatao anatiny efa bolana 5,7 alina sy enety sy vitapitrisa ireo olona voasoratra nandritra ny fitetezana tokantrano tao anatiny fanavaozana tanteraka. Ny lisitry mifidy raha toka 5,3 tapitrisa ny tanjona napetraky ny seni atao anatin'izay fanavaozana tanteraka ny lisitry ny ampifidy zay. Mitony fisoratana anarany eny anivon'ny fokotany izay sanindro CLRE ary ny volana jona no ifarana ny mombio maro tamin'ireo sosikevitra na roson'ireo mpisehatra amin'ny fividianana no niraisina hony teo anivony seni tamin'ity androan'ity ahafahana manatsara ny asa amin'izay fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy zay ny la Ranevson. Tsy maintsy misy ny fividianana amin'ity taona 2022 ity, hoy ny filohan'ny Vomiera maleo tena misana ny fividianana androany. Tsy maintsy tadiavana amin'ny fomba rehetra ihany koa ny vola anaovana ny fividianana, ary miandry ireo mpiara-miombonantoka amin'izany ireo tompon'andraikitra. Ary efa misy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny fanjakana malagasy mahakasika izany, raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny seni hatrany. Tao anatin'ny efa-bolana, miisa 5,7 alina sy enety sy vitapitrisa ireo olona voasoratra anatin'ny lisam-pividianana tamin'ny faritra 13, raha toka 5,7 tapitrisa ny tanjona napetraky ny seni. Ny fanisany isa-tokantrano no mifarana hoy ny filohan'ny seni, fa mbola mitohy hatramin'ny volana jona ny fandraisana ny anaran'ireo olona tsy mbola tafiditra amin'izany eny anivon'ny fokotany. Ny didim-panjakana nivoaka nahafahana nyroso tamin'ny fanemorana ny fisoratana anarana hatramin'ny 1 janoary no ahafahana nanitatra ny fanisana hatramin'ny volana jona raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Fitetezana tokantrano, ny fanisana fitetezana tokantrano no mifarana fa ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokotany kosa dia mitohy hatrany. Zay natona ilay miteny teo hoe marina fa ny fahafolo ny volana jona no feptaona
tsy maintsy amamina ny mpifidianana na vaozina arina fa isy ny fetoana afana manatanteraka ny asa araka azy mirindra sy manao asa prity ny daty io noho izany dia manana fetoana tsika olo-pirenena zay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy manomboka tia volana febroary ty manana fetoana malalaka tsika anatonana ny fokotany mba hisoratana anarana. Nisy ny sosikevitra naroson'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana nondraisina hoy ny Seni. Ohatra amin'izany tao amin'ilay atrikasa no tanterana tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny 27 Novambra 2022 raha nitatitra trany. Noraisina ny mikasika ireo mpikambana eo anivon'ny CLRE sy ny tsy fanaovana ny fanisana eny amin'ireo Jean France. Rehefa zavatra tena mivaika ianao tena anisan'ny naberesaka teto amintsika dia io firafitry ny CLRE io. Ny firafitry ny CLRE raha teo aloha raha telo izy tao na efatra izy tao dia lehibe ny fokotany no président. Dia fantatsika zany fa ny président lehibe ny fokotany zany no manao an'izay asa na président ny CLRE zay. Dia nandeha ny ady hevitra rehefa niketry farakany anay dia tovy ny feo ely dia anisan'ny feo ely hoe azan'ny président fokotany tsony no atao président CLRE. Misy raha mandataka hoe isoroteo ny président fokotany. Zay zavatra tsy azonay natao satria ny lalàna fehizoro no miteny. Distrika Misafolo no efa ambony ny tahan'ireo olona voasoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana toy ny Aubekily izay efa mahatratra 550 faingo 130 isan-jato, Anosy-Beanal 550 faingo 13 isan-jato, Midongy Atsimo 450 faingo 450 isan-jato, Befandriana Nord 350 faingo 350 isan-jato. Mbola maro kosa ireo distrika ambany ny tara nitatitra trany toy ny ao amin'ny Tana 2 izay mbola 350 faingo 80 isan-jato, Tana 4 izay mbola 450 faingo 320 isan-jato. Ny fanomezana karapanondro ireo olo-pirenena tsy mbola manana no isan'ny fepetra mila petraka ho fanatrarana ny tanjona. Entanina ny rehetra anao ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokotany indrindra ho an'ireo olona vao nifindra-monina. Nambaran'ny filohan'ny Seni hatrany fa misokatra amin'ny fifampiresahana izy ireo ary azony rehetra jerena ny fivoaran'ny asa amin'ny fanisina tanteraka ny lisy mpifidianana. Fandraisana tao anatin'ny 3 andro ny asa fametrahana ny foto-drafitr'asa famatsian-drano vaovao ho an'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny faritra Ankatso faharoa amin'izao fotoan'izao raha ny fifanarahana. Nataony teo anivony Kroasy ny Jiramary ny solotenan'ireo mpianatra tamin'ity androany ity ny famatsian-drano ho an'ireo mpianatra monina eny Ankatso faharoa izay tapaka nandritra ny volana maro ary niteraka ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra teny an-toerana ny andro ny Omaly Abraham Randriamanana. Ny toy androany ny fametrahana ny sakana tamin'ny lalana nataon'ireo mpianatra teny amin'ny faritra Ankatso 2 izay mitaka ny famerenana ny ranotapaka nandritra ny volana maro. Nisy nandritra izany ny fifanarahana nataon'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny toy ny Croix niaraka tamin'ny Jirama teo ihany koa ny solotenan'ny mpianatra ny amin'ny fanatanterahana ny asa fametrahana ny famatsian-drano vaovao an'ireo mpianatra. Androany zany tonga teto ny tao amin'ny solotenan'ny Jirama ary ny Croix nanao fifanarahana momba an'le fametrahana le sy fanatanterahana zay tetikasa zay zany hoe omena fantsina vaovao omena loharano vaovao zany ny ao amin'ny plateforme voalohany faharoa ary fahatelo. 3 andro manomboka androany le izy araka ny fampiresahana tao ny fanekena tao manomboka androany zany le 3 andro. Tao aorian'io nifarana ny fihetsiketsehana fanairana nataon'ireo mpianatra monina eny amin'ny faritra Ankatso 2 miankina amin'ny fiverenan'ny rano ao tanatin'ny 3 andro kosa araka izany no hanohizana ny hetsika raha ny nambaran'izy ireo. Ivenao anatin'ny fampitian-dalana eto Madagasikara sika fa hiazo an'Antsirabe kosa indray ao anatin'ity vaovao. Manaraka ity taorian'ny fanambarana izay nataon'ny solombavambahoaka avy amin'ny Antokotim. Voafidy tao Antsirabe voalohany mahakasika ny fahasimban-dalana ao Antsirabe amin'izao fotoan'izao. Maraina teo no tonga tao ambiraon'ny governoran'ny faritra Vakinakaratra sy ny ben'ny tanàna ny tenany nanatitra ny taratasy mahakasika ny fangatahan'ireo fitaovana fanamboaran-dalana. Entina hanarena andreo lalana simba any an-toerana ao anatin'ny 5 volana kolo Antsirabe. Araka ny fanambarana izany ataon'ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany avy amin'ny Antokotim ny alakamisy faharoa amin'ny volana febroary 2024 lasa teo izay mahakasika ny fampitehan'ireo lalana eto Antsirabe.
io maraina io no tonga teto amin'ny birao mifaritra vakinakaratra ny solombavam-bahoaka nanatitra ny taratasy ho an'ny governoran'ny faritra mahakasika ny fangatahana ireo fitaovana fanamboaran-dalana izay avy amin'ny fitondram-panjakana entina namboarana ireo lalana simba eto Antsirabe ao anatin'ny 5 volana. Voatitra zany ny taratasy araky ny tatitra efa nataoko ny vahoakana Antsirabe izay soloko tena vahoakana Antsirabe izay mangirifiry amin'ny lafo maro ny resaka eto moa zany zao dia mbola lalana aloha iarahantsika mahalala reo fa ny aon'izay atao angina tokotany fotsiny nefa reo nanaovana oera teto tanàna Antsirabe ary mba velom-panantenana mihitsy ary ny tenako zao ary anisan'ny vidy tractopelle ho an'ny commune hoe mba hanamboara ny lalana nefa ohatran'ny diso fanantenana tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia voatery moa zany nanatitra ny taratasy iny androany efa voapetraka izy iny alatsinainy no neken'ny gouverneur hanomezana ny valiny dia raha ohatra zany azontsika ny aon'izay latsinainy amin'ny herinandro eny isika efa manomboka manamboatra ny lalana raha ohatra moa zany tsy meny le izy fa tsy fantako dia mbola hiteny amin'ny vahoakana Antsirabe ihany hoe dia efa afaka ny edidiko aloha zay ry vahoakana Antsirabe avako aby amin'ny solotenanareo eo anivo fitondram-panjakana dia hitantsika eo moa zany ny tohany fa dia mampalahelo ny tanàny be zany ny zavatra mila harenina zany. Taoriana ny fanaterana taratasy teto amin'ny governoran ny faritra vakinakaratra dia nizotra nakao amin'ny ben'ny tanàna indray ny solombavam-bahoaka nambarany ben'ny tanàna fa manaiky ny hanomezana ireo fitaovana ireo ny fiadidinan'ny tanàna ho fanamboarana ireo lalana simba. Nandeta rehefa fiadinan'ny tanàna ifanometana na ara-kolona eo na ara-pitaovana tsy vita samy rery raha teo tanàna Antsirabe zany ndrindritsika miresaka n'izany hoe lalana ambomena izay route nationale niezaka nanao teo foana netany amin'ny fiadinan'ny tanàna amin'ny alalana izay eto am-pelantanana. Andrasana araka izany ny valiteny avy amin'ny governoran'ny faritra vakinakaratra amin'ny fangatahana izay nataon'ny solombavam-bahoaka izay voafidy teto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany. Enjan'izany raha toka hoe tsy maintsy mila manao izay taratasy fangatahana izay avokoa ny solombavam-bahoaka manena ny Madagasikara vao hirosona ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoan'izao dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty doka fohy ny fifandroritany kradoisy ny fizafatoa amin'ny tetikasa fitrandrahana fa sy mainty ataon'ny basy toliara eo ihany koa ny fafenoan'ny fonja sy ny kolokolo samihafa manodidin'izay isan'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite! Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamena ny arabatra ny tombokilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia ny tontolon'ny fitrandrahana Renakibon'ny tany nondeha isan'ny tarantsika izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao zay. Tsy tokony hankatoavin'ny fanjakana ny fisokafan'ny tetikasa base toliara hoy ny Kradoi dans le centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement océan Indien. Raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity tsy mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka ary mitarika fampitehany sy ampiariana sy ny fivelomany mponina maro izay mifototra amin'ny fambolena ny tetikasa raha ny fanazavana trany.
Mitsipaka hatrany fanomezan-dalana hitrandrika fahasimainty ao Toliara amin'ny alalan'ny orinasa base Toliara ny fikambanana CRADOI na ny Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement Océan Indien raha nitatitra avy amin'ny tompon'andraikitra androany. Ny tetikasa base Toliara izay manimba ny sehampiariana ireo mponina maro ao an-toerana ka tokony tsisy ny fanomezan-dalana avy amin'ny fanjakana mahakasika izany. Voalohany raha ohatra hoe ka alefa le base Toliara hoe zareo vahoakinay mpamboly sy mpiompy ireo. Izao hoe izy fa mijaly nefa mbola halaina amin'ny taniny koa. Jaly olo reo raha vao alaina amin'ny taniny. Faharoa ny magnaraka an'izay zany tsy anakenan'io zany efa maro zany exemple vivant hitatsika eto amin'ny firenena amin'ireo grande mine reo. De base Toliara ve raha mitrangaka sy alan'izay tsy bozay avao koa ny kahy tranga. Dikan'izay tsy hisy tombotsoany vahoaky agny Toliara, tsy hisy tombotsoany vahoaky malagasy. Ankoatr'izay, tafiditra ao anatin'ny faritry ny alarovana ny orinasa base Toliara ka ahiny ireo mponina nimba ireo valan-javaboary maro samihafa ao anatin'izany faritra izany. Tsy maintsy hikisaka anaty alagny io fitrandrahana fahasimaintiny io, dikan'izay hiripaka horopaka zany ala igny hiala daholo ny baobab maniry ao, hiala daholo ny karazana kazo, nefa ny avy atia antsinanana amin'ny manamorona ny RNF igny efa simba no ny hatsaka ataon'ny vahoaka mipetraka amin'igny agny. Ka mbola hanao koa zany avy ary andrefanary ny base Toliara handripaka an'igny ala igny de tsy manaiky zahay tompoko satria misy karazana biby, gidro sy ny sisa ambo de disparition petraka amin'igny ala igny. Ny 12 febroary ho avy izao anamafy ny fitakina fampiatona ny tetikasa base Toliara ny CRADOI sy ireo mpiara-miombinantoka aminy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana. Mankasitraka ny fisokafany base Toliara araka izany ny teo anivony CRADOI arak'izay fanambaran'izay. Lazan-kilany teo anivony fizafatao fa tokony hosokafana ny tetikasa saingy misy ny fepetra tsy maintsy arahana ialana amin'ireo mipetraka momba ny tetikasa fitrandrahana fahasimainty io amin'izao fotoan'izao. Tokony hotohizana ihany koa ny fakan-kevitra sy ny fampafantarana ireo arena kibony tany ao amin'ny faritra atsimo andrefana ahafahana miroso amin'ny fitrandrahana samihafa amin'izao fotoan'izao. Misy eo amin'ny endriny maro ny tsy fidivan-kevitra manoloana ny tokony hisokafany orinasa mpitrandraka fahasimainty ao Toliara na tsy amin'izao fotoana. Ao ireo milaza ny tombotsoa teraka izany amin'ny toe-karena sy ny fampivoarana ny faritra atsimo andrefana, ary ao ireo milaza sy manao antsoava amin'ny tokony hijerena akaiky ny fahavoazana ara-pivelomana sy ara-tontolo iainana mety ateraka izany. Naneho ny heviny ihany koa ny avy eo anivon'ny fizafato na ny fikambanany zanakabeleza ny faritany Toliara androany, ary nilaza fa mankatoy ny tokony hisokafan'ny tetikasa. Zahay dia ampanetretena no tenenako izay amin'ny alalan'ireto membre du bureau reto fa manaika ary mankasitraka ny fisokafan'ny basin'ny Toliara zahay fizafato. Na izany aza, tokony hotohizana raha ny fanazavana ny fampahafantarana bebe kokoa ny tetikasa sy ny momba ireo arena kibony tany ao amin'ny faritra atsimo andrefana mialohan'ny ny andraisana fanapahan-kevitra. Fampandrosoana ho jerena zay zany ny fijerena ireo ressources minières reo arena ankibony tany any amin'ny province Toliara. De séminaire io zany dia ny organisena miaraka amin'ny solombavambahoaka anatin'ny province Toliara sy miaraka amin'ny commission des mines ao amin'ny assemblée nationale. Voalohany indrindra mba fahafantarana satria na ny vatantenako zao dia tsy tompotena fantatra ty hoe mahalala ny zava-misy ao amin'ny province Toliara resaka arena kibony tany dia tombony ho anay solombavambahoaka zay zavatra zay zany ary mba hahafahanay koa miady ny hanokafana ny base ny Toliara. Miankina amin'ny fahafantarana ny arena kibony tany amin'ny faritra iray no ahafahana mandray fanapahan-kevitra ka irosona amin'ny fitrandrahana na tsy ny tombotsoan'ny fiarahamonina sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo no tokony hokatsanina raha ny fanazavana, isan'izany ny fananganana orinasa ahafahana ireo tanora manao asa fivelomana.
Fitrandrana fa sy mainty ka sainy bazy toliara atao fotsin'izay fa raha nisehitry ny arena kibony tany amin'ny ankapobeny dia tsy fantatra intsony izay tiany ny fitondram-panjakana tao amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny Saint Promine Madina ny syndicat professionnel des mines de Madagascar tamin'ity androany ity. Miayay izy ireo ny amin'ny mety fikasany ny fanjakana anao ampimamba ny fanondranana ka antony mahatonga ny fanasarotana samihafa atao amin'ireo mpandraharaha ankehitriny. Onona saina. Asa maro no mety very manoloana ny fanereny ny fanjakana ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra ny arena kibon-tany. Nampiakarina tamin'ny 20 isanjato ny droit de sortie ka nahatonga ny mpandraharaha nanambana ny ampiato ny fanondranana ary tsy vidy intsony ireo vokatry ny arena kibon-tany eny ifotony. Raha vao miakatra le droit de sortie miena ohatra ny tena fianantitra be ny vidin'entana any fotony dia lasa tsy mahavelona olona zany ny sehatra ny fitsandrana arena kibon-tany ampitrandaka madinika. Gaga no zay mampitatana anay ato amin'ny syndicat professionnel de mines de Madagascar satria tamin'ny décembre teo nahantona les zones d'encadrement jusqu'au nouvel ordre zao ndray nampiakariny droit de sortie tsy fantatra na misy programme fandrakana dia sehatra amin'ity zavatra ty angambany dia gaga tena gaga mihitsy zay satria manano sarotra be le ty sehatra ty zany nanomboka tamin'ny taona lasa hatramin'izao sahirana ny le mpiatrandraka fa indrindra moa ny mpitrandraka madinika amin'le taratasy amoahany entana dia izao ndray miakatra zay ny droit de sortie zavatra tsy azo ahodiny eto le vokatra satria any ivelany ny afaran'le vokatra dia izay zany mampiakatra ny ekonomia eto amin'ny firenentsika. Ogiazan'ny fanjakana ve ny fanondranana anton'ireo fanasarotana maro samihafa atao amin'ny mpandraharaha hoy ny syndicat professionnel des mines de Madagascar. $1,500 zany ny droit de sortie lasa $15,000 dia fomba ahoana no ahafahan'ny mpandraharaha zany ameno an'iny raha ohatra efa anatin'ny budget ny société anankiray ny famoahana compteur ray zany ny le contenu an'le de compte ny fa droit de sortie le sema moa zany tena mazava be akatona le fitrandrany any fotony dia ampiakarina ny fivoakan'entany dia ohatra ny gagagaga be zay ny mampatahotra anay maninona raha ohatra ka mifandrakana toka dia milaza ohatra le fanangonana volamena teo amin'ny banque centrale reny hoe ny fandrakana indray mandray antanana ny vokatra ny fitrandrana arena kibony tany eto dia izy no mamoaka an'le izy au niveau ny échelle internationale zay ngamba no sorotra eritreritriny anay fa tokony hampafantarana anay mazavatrara ny politika mpandrakana amin'ity sehatra ty satria sarotra be zany ny fivelomana amin'izy io. Isan'ny sehatra ahafahana manarana ny sandam-bola malagasy izay tsy mitsahatra mitotongana ny fanondranana ireo arena kibon-tany saingy izao asarotany fanjakana izao raha ny fanazavana. Ny taona 2022 tsy ahivona 2.9 miliara ariary ny vola nampidirin'ny fanondranana arena kibon-tany teto amin'ny firenena. Vola izay mety tsy tafiditra intsony raha ny fanambarana ireo fivondrona ny mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Ohatra amin'izany ny eo anivon'ny FOM na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy izay nanambana ny apikatso tanteraka ny sehatra raha tsy miembotra amin'ny fanapa-keviny ny fanjakana ka anitsy ny droit de sortie hikatso ny fanondranana ary olona manesiny ihany koa no very asa antony noho ny fiovan'ny toetrandro tsy naharaka ny fambolena intsony ny rano ka nironana kany amin'ny fitrandrana arena kibony-tany ny ankamaroan'ny tantsaha raha tsy ilaza afa-tsy ny ao amin'ny faritra Anosy, Vatovavy ary Amoron'ny Mania. Fenolana ny sehatry ny arena kibony-tany eto Madagasikara saingy tsy latsa danja amin'izay ihany koa ny fitanana ponja sy ny zava-misy eny anivon'ny fonja samihafa amin'izao fotoana izao ka mitony fanairana ataony ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa mahakasika izay fafenoany fonja izay raha izay no raisina eto Madagasikara. Roa taona mahery teo aoriana tsy hita mazava ny fampiarana ny baiko ny filoha nandritra ny fitsidiany teny an-tanimorana izay nanamafisany tokony anafainganana ny fotoam-pitsarana ny gadra teny an-toerana hatramin'ny fa 7 Desambra ny taona 2022 amin'ny fanafainganana ny fitsarana izay vahaolana tokana manoloana ny fafenoan'ny fonja amin'izao fotoana izao hoy ny olona iray sendra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity. Manodidina ny avy dimy eny oharina amin'ny voafonja tokony ho zakany ny gadra voatany eny anivon'ny fonjana Tanimora raha nitatitra farany nandritra ny fitsidiana ireo voafonja nataon'ny filohan'ny repoblika teny an-toerana ny volana oktobra 2022. Raha valonjato ny zaka amin'ny fonja
7:27 ny gadget iny an-toerana ary miandro fotoam-pitsarana ny 2:940 raha ny taky nataon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa indrindra ny misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona tato ato izay namafisiny loholona iray androany tsy misy afa-tsy ny fanafainganana ny fotoam-pitsarana no vahaolana tokana manoloan'izay. Raha ny hevitro manokana zany a ny fanatsarana tokony atao raha ny ara-teknika dia ny hoe fanafainganana trano misy kokoa paikana apetraka anafainganana ny fitsarana an'ireo olona voafonja ireo sokafa na misimisy kokoa eny fotony ny fametrahana rafim-pitsarana dia rehefa misy fitsarana misokatra misimisy kokoa eny anivon'ny distrikta eny anivon'ny faritra dia misy fonja koa any amin'ireny toerana reny satria ohatra nge zao hoe raha eny eto Antananarivo Antanimora ohatra zao dia mbola mandray voafonja ana distrikta na faritra maro hafa dia normal zany raha vangongo be. Nandritra ny fitsidiana ny voafonja teny Antanimora nataon'ny filoha ny 1 Oktobra 2022 raha iverenana no nanomezany filohan'ny Repoblika baiko anafangalana ny fotoam-pitsarana ny voafonja mahery ny 2 teny an-toerana hatramin'ny 15 Desambra 2022. Nanamafy ny tsy tokony isiny ny kolikoly eny anivon'ny voafonja ihany koa ny filoha tsy hita mazava kilany ny fanarana ny baiko amin'ny fanafangalana ny fotoam-pitsarana raha ny zava-misy ankehitriny toy izay ihany koa ny ady atao amin'ny kolikoly. Raha ny tatitra nataon'ny CNIDH Andro Vitsilasy izay manjaka eny anivon'ny fonja raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny kolikoly. 700 hatramin'ny 400 ohatra no alohan'ny gadry iray azona hevitra azo iainana kokoa. 200 hatramin'ny 700 Real no alaina fa ny havany mitsidika ny voafonja. Afaka ny miantso ataliby ny havany ihany koa ny voafonja amin'ny fandoavana vola manomboka amin'ny 5,000 ariary amin'ireo mpiandry fonja. Aiza ho aiza araka izany ny fampanajana marina ny zony voafonja izay miainga amin'ireo teboka maro na zona fitarainana ireo amin'ny ankapobeny. Fanotokanana tamin'ity androany ny foibe mpandrindrana nasionaly ny asa fitantanana sy fiatriana ny loza voajanahary. Eto Madagasikara rafitra izay eo anivon'ny Bureau nasionaly misahana ny loza voajanahary. Anambetsaka amin'ny fampihenana ny fahavoazana amin'ny fiatriana ny loza voajanahary sedrain'ny firenena isan-taona ny vodi-dravitra azy no ny fanana ny fitaovana ary fomba raha ny fanazavana Hilary Nasoloniainy. Faritra maro manerana ny nosina mitondra faisana isan-taona noho ny fandalovan'ny rivo-doza. Isan'ny antony mahabetsaka ireo voakasika ny tsy fahampiany fanentanana sy ny tsy fananana fitaovana manaraka ny toetrandro. Hiatrehana fa indrindra hisorohana ny fahavoazana mavesatra teraka ny rivo-doza sy ny loza voajanahary samihafa. Antony nanangana ny PNGRC na ny Bureau nasionaly misahana ny loza sy ny tandindinin-doza foto-drafitrasa andrindrana ankapobeny izany izay notoana ny mpamantso vola maro tahaka ny PNUD. Porte au niveau de la question de la gestion des risques et catastrophes en général. Noho izany, mahafaly anay solotenan'ny firenena mikambana izay toanan'ireo mpiara-miasa aminay ny mandray anjara amin'izao lanonana izao. Isan'ireo firenena ianjandiny ny fahavoazana vokatry ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara ka maro ireo loza miteraka fahavoazana mavesatra. Zava-dehibe noho izany ny fananana foibe mpandrindrana ny asa tahaka izao izay afaka miomana, miatrika, mijery ny filana ary manao ny fanaraha-maso izay manamafy ny fahaiza-mandrindra tsy ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ratsamangakany ihany fa fandrindrana amin'ny mpiara-miombonantoka ihany koa. Non seulement du gouvernement à travers ses entités, mais également la capacité de coordination avec les partenaires. Anambetsaka amin'ny fampianana ny fahavoazana amin'ny loza voajanahary rehetra ny fananana ity foto-drafitrasa ity raha ny fanazavana trany noho izy manana fitaovana ahafahana miomana amin'ny fiaviana sy fiatrehana ny loza. Fa ho famalina ny antsony commune ny Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony atompona ndraikitra ny tsiraray amin'ny fananana tanàna madio. Maro ireo fikambanana sy mpilatsaka ny sitrapona anao ny fanadiovana teny amin'ny manodidina azy raha tsy ilaza fa tsy ny teny amin'ny 7 hektara onona saina. Mitombo avy ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'ny fitoam-pahavaratra tahaka izao. Manainy andraiky tatandrefy azy ny commune sy ny société municipale d'assainissement na ny SMA amin'ny fanadiovana sy fitaomana ireo fako amin'ireo fitaovana eo am-pelatanany. Ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona ananana tanàna madio lavitry ny aretina.
Isoroana ny fiakaran'ny rano nandreny andraiky ny ireto tsara sitrapo teny amin'ny faritry ny 720 hektara iny tamin'ity androany ity nanao izay fanadiovana izay. Nadiovana ny le fako be misavovona eto amin'ny faritra 67 eto zany satria eto foana ny lalana isan'andro ny vonona ny latsaka anadio an'ity tanàna ity fa tsy vitan'ny commune ihany manao an'ny fanadiovana fa afaka amin'ny fametanana daholo tsika rehetrarehetra. Manentana tsika zany hoe aty amin'ny faritra iva mba tsy hanarinary place plastika sy sasase any amin'ny canal zany satria tsika ihany manjary manjora mitsilany zany raha ohatra ny tsika ihany ny tratran'ny dobo-drano, tsika ihany ny tratran'ny rano miangona, tsika ihany ny tratran'le loto raha hoe tsika ny anary anatin'ny canal zany sy eny amin'ny tokony toerana tsy fanariana fako. Itony fanadiovana amin'ireo teboka ahitana fako mivangongo raha ny fanazavana ho fanampiana ny SMA. Eo ihany koa ny fanahitana ny mponina tsy hanary fako eny rehetra eny izay mitarika ny fahatsetsena an'ireo tatatra sy fantsona samihafa. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anaty maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Nanamafy ny teo anivon'ny Pentagone atao Amerika fa manara-maso akaiky mahakasika ilay fitaovana sinoa manidina manodidina ny Etazonia izy ireo amin'izao fotoana izao. Ina ho antom-pisiny ity fitaovana ity ny fitsikolovana ny tobo miaramila Amerikana Montana. Tsy maintsy isy araka izany ny adinika mikasika ny fihetsika zareo sinoa mandritra ny fijidiana izay ho ataon'ny sekretera mpanjakana Amerikana ny Pekin ny alahady ho avy izao raha ny fanazavana. Fitaovana manidina iray tsy nietsika teny anabakabaka nandritra ny 30 minitra tao Montana, izany no hita amin'ny sary. Raha ny fanazavany teo anivon'ny Pentagone, tsy misy ady hevitra fa fitaovana nalefan'ny Chine hitsikiry sy hanara-maso ireo karazana tobo miaramila Amerikana ity fitaovana ity. Hatramin'ny nanomboa ny fidiran'ity zavatra ity tao amin'ny habakabaka Amerikana, nara-maso akaiky ny lalany. Taoriany fanadihadiana izay nangatany ny filoham-pirenena Amerikana, tapaka fa tsy hitofiry ity zavatra ity, ialana amin'ny loza aty an-tanety amin'ny fotoana ianjera. Nanamafy ny fasarotany raharaha tamin'ny fanjakana sinoa tao Washington ary nilaza fa vonina hatrany ny aro ireo mponina Amerikana ao amin'izy ireo manoloana izay mety ho vizotry ny raharaha. Jeivin, isy ny fionana manokana iarahan'ny sekretera mpanjakana Amerikana miaraka amin'ny fanjakana sinoa atsoatsy tanjona amin'izany ny analefana ny tsy fifankazahoana eo amin'ny rototo. Isan'ny lahadinika ihany koa mandritry ny fionana ny mikasika ny Taiwan izay takin'ny fanjakana sinoa ho isan'ny falim-piadidiny. Tapitratreto ihany koa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao akasitrahany ianao tsy nisaraka aminay hatramin'ny farany azadimo mbola maro mifandana hoentina aminao amin'ity ality ary isan'izany ny ankitso-po iresahana betsaka mahakasika ny sosialim-bahoaka ny faratsin-dalana eto amintsika amin'izao fotoana izao sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny aza misaraka aminay ary veloma tompoko. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.